Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS arahinao isaky ny alahady amin'ny 7:00. Dinika. Dia faly maraba antsika mpanaraka ny fandarana dinika indray amin'ity androany ity miaraba antsika rehetra manerana ny faritra maro eto Madagasikara ary isika ihany koa izay manaraka ny fandarana amin'ny alalan'ny page Facebook ny MBS sy ny chaîne YouTube. Andriamatoa tsy manova Nazaire Paubert no vahintsika amin'ity androany ity avy any Ambovombe ny tenany ary voavy nanangana ny K25 ao amin'ny faritra Androy ao dia faly miarabanao. Ya, faly miarabanao koa Andriamatoa Joël raha lay vao hita nandray eto amin'ny plateau ny MBS ary faharoa manaraka an'izany dia mamelana isotra manokana ny mpieno izay manaraka an'izao fandarana izao na eto Madagasikara na ny ivelany. Miasa ao amin'ny faritra Androy ianao mpandrarà ao amin'ny faritra Androy io efatra amin'ny taona maro ianao Nazaire Paubert. Inona ny zavatra azonao ampahafantarana ny mpiaino sy ny mpijery antsika amin'izao fotoana izao manahoana ny faritra Androy amin'izao vanim-potoana iainantsika izao? Amin'ny ankapobeny zany ny ao Androy dia tsisy zavatra niova fa ny aratsy, izany hoe raha manao mialatsiny amin'ny teny vahiny le hoe état de lieu tsika dia ny zavatra nanomboka tamin'ny 2008 mihemotra makaty dia tena rava daholy potika. Raha tsy resaka fotsiny zavatra tafatsangana taloha zay ny zavatra tafatsangana teo aloha. Raha tsy resaka fotsiny hoe ny lalana zay kely vita teo simba ary ny lalana efa natomboka ny fanamboarana azy, ny lalana goudronné eo anelanelany Iosy hatrany Ambovombe, le point noir efa namboarina reny tapatapaka simba daholy saika ny akabeazana. Manginy fotsy moa zany hoe terrassement isan-taona misy foana ny terrassement fa tsy ahita mbokatra. Eo ihany koa ny fahasimbany éducation, ny fitaizam-bahoaka. Eo ihany koa ny fahasimbany fotodrafitrasa maro samihafa fa za mahita fa mirindra miaraka amin'le resaka fahasimbany éducation teo iny le fahasimbany toe-tsaina. Zany hoe novolena tao amin'ny Tandroy ny kolotsaina mangataka lava ary miantehitra lava. Mandra-piaviana zany tsika no anaiky an'izay. Iny zany mahatonga anay hoe santionany kely fotsiny ireo fa raha misy ny fampitehana lehibe de lehibe indrindra ao Androy dia ny fampitehan'ilay kolotsaina mahamalagasy. Tsika lasa mangataka lava, lasa miantehitra lava amin'ny vahiny, lasa miaina ao anatin'ny ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe culture d'urgence. Ohatrany hoe ahoana ny androany, inona no an'ny androany, raha misy manome vola dia midiko ny safidiko. Le androany tsy afaka mijery lavitra tsony tsika. Izay ny zavatra ataoko hoe manimba zavatra be any Androy ka mimpanetrentena riavana jereko zany hoe inona no azoko atao dia ny mbola tanora ahako. Dia izay no antony rotsahana zany nanaovana ny K25. Be dia be ny contexte ataontsika hoe manahirana be ny resahana azy kanefa dia hiezahana resahana ihany. Ny resaka malaso ohatra. Amin'ny fomba ahoana moa tsika isan-taona mahazo fanampiana ahafahana misoroka ny asa ratsy ataon'ny malaso kanefa arakaraky ny siny fitaovana hoentina miatrika ny asa malaso no vao maika mampirongatra ny malaso ary tsy mijanona tsony amin'le hoe mangalatra omby dia milefa dia mandeha fa mangalatra omby i malaso dia maka olona ataon'ny takalonaina dia anaovany filan-dratsy raha ohatra ka vehivavy io na zazavavy io be dia be ny simba amin'izany dia mila vola koa izy ankoatran'le omby, mila volamena izy ankoatran'le omby. Any moa ny banky ny olona any Androy zany dia hoe volamena, volafotsy indrindra dia ny omby. Dia rehefa azo ny omby tadiavy ny volamena, rehefa tsisy volamena dia tadiavy ny volafotsy dia rofiny daholo zay ao dia dora ny trano dia mandeha izy dia ataony takalonaina le olona sisa velona. Tsy le olona nangalarany omby akory no mandoa an'iny fa le olo-kafa
fianakaviany manana ino no asainy mandoa azy de miantsy ady amin'ny gendarme am'izay izy na amin'ny miaramila zay mandeha manao an'le fanarahandy miantsy ady mihitsy ry zareo hoe tongava ty ramasa avy fandrasana eto de samy fandrangaranga basy eo ka eo no mahasarotra an'le izy hoe ahoana ny fomba ifehezana an'ireny izany no quotidien anay izany no iainanay any androy andavanandro zany no andavanandronay any ankoatran'izay resaka miverina saika isa-taona na isaky ny 5 taona na ohatrohatr'izany efa nandritra ny taona maro ampolo taona ny maro Nazaire Paubert ny resaka kere zay tsy mety ahitana vahaolana maharitra mihitsiny nefa ny vola tapitrisany euro no efa hoe noentina nanampiana ny faritra androy amin'io lafiny ray io inona ny fanazavana azona hoentina mikasika an'izay raha tsy hanome anao afa-tsy ataontsika hoe ho tapahako kely ny fotoana teo anelanelany octobre 2015 hatreo amin'ny mars 2016 de nahazo vola mitentina 62,7 millions de dollars ny fanjakana malagasy iadivana amikere any atsimo de amin'ny fomba ahoana mo fa zany vao resany hoe heritaona anie zany Paubert fa ma tsy mbola azo tao anatin'ny heritaona zany non mbola zany zavatra sahako zany mbola voaingana teo anelanelany octobre ia teo octobre 2015 hatramin'ny mars 2016 latsaky ny heritaona 2018 tsika zao 2016 le resatsika zay indrindra de izay ny vola azo inona ny zavatra natao ampanetretena ny lazako hoe za nanao mémoire mikasika ny kere any androy tamin'ny centre universitaire régional ny androy de ny mémoire nataoko zany de mikasika ny izy ihany fa ny fomba mikasika ny kere mihitsy fa nojereko amina angle hafa resaka anthropologie politique no nijerevako azy inona ny zavatra niseho inona ny zavatra natao ny mpamatsy vola sy ny intervenant tonga tany ireo olona mpanao asa soa reo vary madiko anankiray ny madiko anankiray rehefa lanjaina firy 70 grama 60 grama nambarany zareo tamin'izay fa rohetsy na 200 000 ny isan'ny olona traboina tratrany kere 200 000 habitants vulnérables ataovy angeny kajy 200 000 habitants vulnérables multiplié par 70 grammes manome firy 70 tonnes de amin'ny fomba ahoana moa nieritreretako hoe izay le famahana ny kere vary madiko raika apoka nomena olona kanefa kere no resahana nanome kory zareo menaka ray sotro isan'olona ray sotro avy isan'olona ary ireo fanomezana rehetra resahako reo de tsy hoe nomena fotsiny raha tsy manana karapanondro lay ray mpianakaviana na le reny mpianakaviana aiza hoaiza zany reo olona tsy manana karapanondro nefa mipedabe ny olona kanefa kere non tsy mahazo any aminay be debe ny olona tsy manana karapanondro dikan'izay vao safosafo ihany le izy de rehefa izany ny zavatra niseho de hoy aho hoe andeha hojerena manokana ahoana ny fomba hiatrehana ny mety tsy hitrangany kere intsony ahoana ny fomba afahantsika mandray anjara mba tsy isiny ny toy zao any amin'ny sisa de fantatra fa nisy ezaka nataon'ny fitondram-panjakana teo fa ho anahy manokana mampianatra mpikaroka anahy mpandraharahana raha teo de tsy vahaolana ny hoe raha misy catastrophe naturelle ohatran'ireny de menao solution le olona zay solution tsy mifanaraka am'le zava-misy olona nona maty anoanana ve de menao menaka hoanina tonga de fatatsika nytoiny olona nona ve de madiko anankiray no asainy ilaharany eo manomboka maraina mandra-paharivany andro za tsy teny hoe nanjavona le vola tsy anjarako miteny an'izany tompoko i Paubert resy lahatra hoe raha le famatsim-bola azo zay nefa ny tokony hoe misy zavatra zao misy fotodrafitrasa be debe natao any androy am'izao resaka famatsin-drano tsy vita aloha le izy fa fantatro iarahantsika mahita fa tsy vita resaka fanampiana ny eny ambany volo
de misy koa le anankiray le atao hoe fiavota resahako manokana eto mikasika an'le fiavota fa ireo vahaolanareo ekena fa le fiavota de misy objectif ataotsika hoe fohy ezaka tratrarina ary lavitrezaka tratrarina fa eo am'le lavitrezaka no mametraka olana ho ana inona moa ny sahan'le fiavota le fiavota zany de hoe misy fianakaviana mampiana-janaka de omena famatsim-bola ary zareo omena vola ary zareo mba hahafahany miantoka ny fianaran'le ankizy ary koa mba tsy hahatonga n'le ankizy ho matinoana de ny zava-misy zany de hoe tsy mety na aiza na aiza eto Madagasikara hoe ho zarina mangataka fontsika zay aloha de ialako tsiny hevitry manokana ny ana ary fantatro fa tsy zaharery no manao an'izany ho leo ny mpamatsy vola angataka foana de vola hoanina no angatahantsika fa raha angataka ihany tsika de mba hanaovana fododrafitrasa maharitra ya izany ny zava-misy any androy santionany fotsiny reo maro tena anisany hoe faritra be olana faritra androy vadika kely resaka politika sika namana pobera zay ny anisany hoe antony natonga nareo am'izao fotoan'izao nanangana ny kavy an-tsainky hoe anohana ny candidat Marc Ravalomanana inona ny andrasanareo aminy inona le hoe vina hitanareo hoe tena nasarika anareo sy naresy lahatra anareo hoe afaka mitondra vahaolana maharitra am'izao fotoan'izao ny candidat Marc Ravalomanana za manokana maharaka nanomboka tamin'ny 2002 no efa nijery ny fiainga ny fomba fitondrany Marc Ravalomanana Andriamatoa Filohajaina efa nijery any nanomboka tany resy lahatra zay nanomboka tany efa nanoana foana nanomboka tany ny anay zany tsy resaka hoe fanatisme hoe tianay de tianay be fahatany fa tianay satria misy antony tamin'ny andron'ny Ravalomanana Marc Filohatsika de tsy nandre mitsy izahay tany hoe nisy omby 500 nalainy malaso tary nisy omby 10 nalainy malaso tato nisy kidnapping tato nisy an'izao tato nandry fehizay ny vahoaka fataro fa any androy ny omby no bankinay ka tsy tianay io omby io fantatry ny olona nisany fa ohatrany olona rehetrarehetra ihany io ahoana amin'ny fomba ahoana moa no za manana ny compte tahiry keliko na primiko tany amin'ny banky de ho lazaiko eto ve hoe zao ny tahiriko ao na ho lazay antaninao ana de ilaza avy atsy ohatran'izany koa ny ataon'ny tandroy système de bancarisation ny omby hoy ny teny vahiny ka lay firaiketam-po tamin'ny président Marc Ravalomanana de firaiketam-po avy am'le fitohitohiza ny asa nataony nanomboka tamin'izy niditra tao amin'ny fitondrana mandra-pahatonga an'le izy natsahatra no gafina nanaovana antery ny fomba ny alany teo amin'ny fitondrana ary de tena maty antoka be zay any androy satria inona mahafaty antoka anay tamin'ny andron'ny président Marc Ravalomanana no nisiny zany hoe chef fokotany mandeha miakatra any amin'ny lapa any avilo haninina misy teknika be debe tao anatin'ireny misy fampianarana be debe reny ary président Marc Ravalomanana tena olona atao hoe manana leadership ambony be izy tena hafa be tsotra fa hafa tonga de na ny olona tsy mahay mamaky teny tonga de manaiky iza ny tianao Marc Ravalomanana ya hafa be ny anazy ny leadershipany tsy ohatra ny sasany hoe mila manoratra thèse ngeza be ho arovan'olona maro fa ro manaraka an'izay eo am'le resaka fanabeazana tamin'ny androny de mbola tsarovany ray aman-dreny mandraky tiany androany fa ny zanaka tsy nandoa écolage ary tsy nividy boky sy cahier sy kitapo koa ozy le any ampianarana hatram'ny blouse ny antofany fanjakana daholo tamin'ny fotoan'androny ka tsy ampy ny fotoana mamelana ary mpieno ajainy raha misy zavatra mety hoe tsy voatoniko eto tsy hoe tsy tadidiko akory fa tsy ampy ny fotoana ahafahako miteny eto daholo hoe ireto avy monsieur Joël ny zavatra nataony ka banga tsy hitanay tsony tena tsy ampy ny fotoana ny fona tsy olana am'izay fa am'izao fotoana izao
misy maromaro nareo no nivondrona sy tonga saina hoe tsy maintsy ampiana ny kandida maro karavalombanana mba hahafahana mamerina nyreny asa natao taloha reny sy mametraka dia tanana vaovao mba hahafahana mampivoatra n'iny faritra iny. Inona ny tena hoe andrasanareo hoe tena anisan'ny zava-dehibe indrindra ho an'ny faritra Androira amin'izao fotoana izao? Efa be da be le olana nyresantsika teo, misy hoe karazana priorité vereo sa ahoana ny fomba tokony andaminana ny faritra io any Paubert? Za manokana angamba namana Joël de hoe par ordre de priorité rehefa nijerenay de nalahatra ireo de hoy zay hoe tsisy mahavita an'io. Tsika rehetrarehetra nge raha atao hoe hambabo ny fo ny olona tsy azo vidina ny safidiny. Fa mampalahelo eto Madagasikara mbola misy manao zany. Na de fantatry le mpivarotra safidy fa tsy mety amin'ny olona io tolotra ataon'io. Le fahatsapana fa tsisy afaka manatanteraka reo etaetan'ny vahoaka reo. De mamaly zay tsy président Marc Ravalomanana no niantso anay fa izahay manokana no nandeha nanatona azy hoe Andriamatoa filoha miangavy anao zay iverina eo amin'ny fitondrana. Mandraky tiany androany mbola sahako miteny eto amin'ny mpanetrentena lehibe fa tsy mbola nandray na vola vetsikorobo tamin'ny antoko samihafa izay nanoana ny filoha Marc Ravalomanana zay. Ny fitaovana ampelantananay no ampiasaiko, ny radio, ny fiara, ny moto, ny trano, ny olona tia azy mivondrona zay hanoana fa tsy mivondrona hitady fond de propagande. Ka eo manko no ataontsika hoe zahay raha mijery de voalohany aloha zany mijery an'ilay toetra anaty ao amin'ny président. Ilay toetra ao anaty no fantatray fa hoe hahavita zavatra io satria manana hambo-po lehibe izy hanao mihoatra no nefa nataony taloha. De zay no mandresy lahatra anay. Na de mbola tsy miteny loatra ara zahay de efa fantatray fa hanao zavatra lehibe izy. Ireo zany mahatonga anay hoe raha tsotsoroka ihany le resaka de hoe faharesen-dahatra miainga avy amin'ny zavatra efa nataony ka noravana ary ny zavatra mbola ho ataony izay tsy horavana ary tsy horava satria olovan'ny taranaka. Zay zany mijery lavitra, tsy mijery ny 10 taona na 15 taona orinan'izao zay fa mijery ny hoe na io andro io aza lazaina foana fa hoe tany milevendrano, hoe tany milevindrano any ambany any rano fa tsy hita. Zahay amin'ny fonay rehetrarehetra fa raha désert du Sahara am'izao ambolena zavatra, ambolena zava-maniry ka maika fa iandro izay mbola atao hoe tao anatin'le fitaovanim-potoana ny dradradradrano hoe changement climatique izao hoe mahagaga fa tany androy tamin'ny changement climatique ny atsara ny pluviométrie, ny atsara foana ny rotsakorana ary namboly betsaka zay. De efa nanao antsoavy zay tamin'ny taona lasa ohatra nanao antsoavy hoe be de be ny vokatra ty androy fa ahoana ny anaovana azy, tsy lafo le vokatra farany na ho an'ny biby na midy amin'ny vidiny tsirariny de kivy ny tantsaha, kivy le tantsaha-pamboly. Ka ireo zany no ataonay hoe président Marc Ravalomanana alohan'ny naha filoham-pirenena azy de olona manam-pahaizana manokana mikasika ny fambolena sy ny fiompiana ary ny famadiana an'ireo hitadiavana lalam-bola ny velany. Ka zahay matoky amin'ny fonay rehetrarehetra fa misy toerana maro azo hatsaraina ny androy hanaovana voly manaraka ny fiovaovan'ny toetrandro sy hoe anaovana voly mifanaraka amin'ny filany any velany mba misy kalitao ambonimbony kokoa. De fantatray fa asa efa nataony zany ka de mifidy azy tsisy fepetra zay, manoana tsisy fepetra zay.
miaraka am'ka 25 rehetra amin'ny akapobeny hoe nazery-pobera izay tontolon'ny fiompiana sy famboleny zay ny tena sahan'ny mponina any sa inona koa ny antom-pivelomana sy hoe inona ny mety hoe sehatrasa mety hoe afahana manosika ihany koa ny fampandrosoana ao anatin'ny faritra androy ny zavatra afahana manosika ny faritra androy de ataoko hoe raha mbola tany koa ka tany eto Madagasikara de mbola mahasamy teny fa iandroy tsy mena mitaha amin'ny faritra rehetra ary tsy mahantra velively androy fa nampahantrainy hatramin'ny fotoanany vazaha tamin'ny fotoanandrony de fa nisy politika nataon'ny vazaha hampahantrana ny androy sy ny mponina ao aminy ohatra hoe nangalarina ny kolotsainy kanefa amin'izao fotoana izao firy mono malagasy manao fiakaran-tsehatra any ivelany inona ny ataony mitondra an'le satroka avy any androy satroka malagasy lasa nekeny rehetra fa satroka malagasy iny satria tsy nitandroy rery no mitondra azy fa rehefa malagasy mivoaka ny ivelany manao fampisehoana de saika mitondra an'iny daholy ny any amin'ny ambasady ahitanao ny saika ahitana an'iny daholy ka raha iresaka tsika hoe toetany any androy mbola be de be ny tany lonaka tsy mila zezika rotsakorana kely de fa izy zay mahavokatra be reny tokony hoarahana akaiky toraka zany koa ny fambolena rahanome ohatra anao fotsiny ohatra hoe avaratra amin'ny faritry manombo zao milaza foantsika hatramin'izao ambaditra zaka sopotry ny vary aty sopotry ny vary fa nay manombo de sopotry ny vary any androy isoanala sopotry ny vary any amin'ny faritra atsimo ia ka misy milaza hoe tsy mahavokatra ny toerana maina lava etsetra ekeko maina lava zany zavatra phénomène naturel reny fa tsy masakana n'le any hivoatra toraka zany koa amin'ny asa-tanana ny asa-tanana de tena maro ny asa-tanana karazana asa-tanana any fa ny vazaha rery any no manjifa ary ty manjifa ny asa-tanana avy any ie fa tokony hitadiavana lalam-barotra be debe ny zavatra tokony hoe ho azo trandrahana any androy fa ny fotoana moa tsy ampy atsika ahafahana mivalampatra de ny essentiel ihany resako teo matsapan'izay ve ny pobera zao nianatra sady mandrara mety hoe anisan'ireo zarakandroy nahita fianarany pobera zany de matsapan'izay hoe be da be ny zavatra zao atao afaritra androy fa le mponina amin'ny akapobeny ve matsapan'izay sa tena hoe efa zatra atao anatin'le hoe mitaizana atao anatin'le hoe fanampiana sy fahasahiranana foana ny olana any an-toerana de hoe raha misy mivarotra voanjo eto de mivarotra voanjo eto de mivarotra voanjo eto de rehefa lany ny volany anankiray ria de le anankiray ty mitrosa ao de rehefa lany ny anty de ny anankiray mitrosa ato zany hoe raha vao mahita zavatra mandeha izy mahita business azo atao de mirotsaka any daholy zany hoe rester connecté reo olona reo mifandray daholy tsy tapaka dikan'izany fantatry ny olona hoe inona no atao fa tsisy manampy azy ny olona rehetra mahafantatra an'izany fa tsisy manampy azy ka eo zany hoe mamerina foana ny fanantenana am'izao de ny fanantenana de ny famerenana ny filoha Marc Ravalomanana eo amin'ny toerany ray aman-dreny malagasy rehetra ho any androy ihany koa izay ihany fanantenanay tsy misy fanantenana hafa ankoatran'izay satria izy ny efa hitanareo navita afaka mitondra zay fomba fijery ahafahana mampivoatra ny faritra androy eny are efa somary ny fitinao ihany izy fanaizana raha omeko minitra vitsivitsy ihany pobera mba hitondrana hafatra mampijery atsika ary indrindrandrindra ihany koa ho an'ny mponina any amin'ny faritra androy izay manaraka atsika satria efa misy any amin'ny iny faritra iny amin'izao fotoana izao afaka manaraka atsika amin'ny alalan'ny onjam-peo sy amin'ny alalan'ny réseaux sociaux zany indrindra ararodiko etaona misaotra ny mpien'ny radio jet any androy ihany koa ary misaotra ny mpieno rehetrarehetra sy ny mpijery maneran'izao tontolo zao izay mandray an'ny zao fandarana zao amin'ny alalan'ny interneto ny famitianako faraparany angamba de hoe amin'ny mpanetrentena mahazanaky androy ana zanaky ny faritra iny de mitona ny olona rehetrarehetra hifikitra mandrakariva amin'ny fahafantarana ny safidina ary tsy hanaiko taritina makany amin'ny fampirafesana zany hoe le fandrangitana ady etsero tsy tokony ho lan'ny andro amin'izany tsony tsika fa fotoana izao hijerevantsika any aloha hoe
inona no hatao, ahoana ny fomba anampitsika ny président Marc Ravalomanana mba ho afaka tanterahana ny zavatra tiatsika atao, ny zavatra tokony hanatsara ny fiainatsika any Androy. Ary everiko fa raha tafavoaka i Androy miala amin'izao ataotsika hoe lavaka misy azy zao, de ho afaka hanampy i Androy ny faritra hafa manodidina azy, ny firenetsika, eny fa afaka anondrana vokatra avy any Androytsika makany ivelany ka de tombontsoa ary reharehan'ny malagasy rehetra. De makasitraka ny namana tsy manova Naser Paubert sika nanaiky ny vahiny tato amin'ny fandarana Dinika, misaotra anao ary misaotra ihany koa ny mpanaraka amin'ny fandarana manerana izao tontolo izao. Veloma tompoko. Makasitraka tompoko. Dinika, fandarana vokariny sampany fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS, arahinao isaky ny alahady amin'ny 7 arivo. Dinika.